Miarabantsika indray amin'izao alatsinainy faharoapolo ny volana martsa 2024 izao. Tsy ny tena mitorakovitra fa ny saina no mivaraotsana, zendana sy talanjona. Mahare fitenenana hoe mipipi amin'ny pataloha avokoa rehefa maheno ny anarany fotsiny. Filoham-pirenena izy amin'io ka zavatra roa no entiko mba ho tafatafana androany. Voalohany dia misy zavatra tsy mitombina ny voalaza amin'ny maha filoham-pirenena azy, ary faharoa tsy mitombina koa ny toetra tahak'izao amina lazainy fa champion karaté azy. Tsy piako manokana fa zahay, izany hoe niara mitovitovy taona aminay sy ny teo aloha dia nitazaina tamin'izany fanajana ray aman-dreny izany, ary indrindra fanajana ny zokiolona. Izay fanajana ny zokiolona sy ny fifanajana eo amin'ny samy olombelona izany no fototra niorenan'ny fiarahamonina malagasy, ka izay fanajana ny hafa izay no tsy nikitihana ny tain'ombin'ny vady tamin'izany fotoana izany, satria efa manatoro. Very tanteraka io toeam-panahy malagasy io, ka tsy mahagaga raha hatramina filoham-pirenena aza mahavita manao vava tsy ambina tahak'izao. Tena mahamenatra, mampalahelo ary mahatezitra ny mahita ray aman-dreny. Izany filoham-pirenena izany tompoko dia ray aman-dreny manana ny toerany eo amina firenena iray. Olona nomena haja sy nomena toerana no vidiana hitantana ny firenena, izany hoe ny vahoaka iray manontolo. Tsy fanajana ny tenany ary koa tsy fanajana ny vahoaka. Ny fomba fiteny tena manivaiva sy tsy ampy fahamatorana tahak'izao. Tena mamono hasina izany toerana filoham-pirenena izany, ary koa manao tsinotsinona ny vahoaka malagasy, ary tena fahasambaraka ho an'ny firenena eo anatrehan'izao tontolo izao. Ka raisiko adidy ny teny sy mananatra, satria na filoham-pirenena azy ianao dia zanaka. Amin'ny toerana maha filoham-pirenena izany dia ray aman-dreny mandinika sy misaina, mampiavana, ary koa fa tsy mampisara-bazana na sanatria miangatra manao zanaky ny mpiala hafa sy manao fitondrana mitovy ho an'ny vahoaka
zay nametraka anao teo amina fotoana voafetra, averiko tsara amina fotoana voafetra, ao anatin'ny fanajana koa, fanajana izay fotoana nomenanao hitantananao ny firenena izay. Mbola averiko fa mihevitra anao zanaka matoa mbola mananatra anao, satria mamiko ny fireneko ary tsy ekeko ny anivaivana ny vahoaka malagasy. Ary faharoa, eo amin'ny lafiny sport na fanatanjahantena dia samy nitazaina tamin'izany daholo isika, na amin'ny resaka sport collectif, misy ekipa toy ny baolina kitra, tazaina n'izany hoe esprit d'équipe, toe-tsainany hoe miaraka raisakina ao anatina ekipa ray izany, fitazana daholo zany, ary samy nanao an'izany ara-maroso io na ny fitazaina ara-piarovan-tena, zay no tena hevitry ny hoe ara-maroso. Resaka karaté zany a, karatéka ianao a, karatéka koa tamin'izany dia manomboka amin'ny fanajana na hoe respect, zay ny fototra, zay ny votoatin'ny karaté. Dia fanajana ny fitsipika rehefa eny ambony kianja faninanana amin'ny faninana, ary koa fitsipika hoentina eo amin'ny fiainana, zay fanajana na respect izay. Ho ana olona mitondra firenena zany de tena izay fanajana izay no tokony vaindondra rà sy fanilo mitantana ny asan'izany hoe filoham-pirenena zany. Ka raha champion ana karaté ianao de tokony ho champion zany hoe respect na fanajana izany, tsy hoentina ireharehana na andrahonana na ampitahorana ny hafa hoe mipipihany pataloha, tsy fiteny zany, fa tokony entina ampiarana ny rariny sy ny hitsiny ary marina eo amin'ny fiainana sy eo amin'ny fitantanana amin'ny firenena. Ka apetraka eo ny resak'iny ambava homana atomierika fa maro dia maro ny resaka tena tokony atao misongadina amin'izao fotoana izao momba ny hoavin'ity firenena malalantsika rehetra ity, ka dia mandram-peona vetivety indray tompoko lahy sy tompoko vavy.